aiza ho aiza Commune Ambohijoky, distrika any Atsimondrano, aiza ho aiza ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Raiky amby 20 kilometatra avy eto Antananarivo renivohitra no misy izany tanàna antsoina hoe Antanety kely Ambohijoky izany. Raha miala avy ao Anosizato dia 17 kilometatra ny tozoina amin'ity vailava lehibe ity, lalana mihazo ny commune Ambohijoky. Fokontany 13 no mandrafitra izany commune izany, mbola ao anatin'ny distrikany Antananarivo Atsimondrano io. Ny fambolena sy ny fiompiana moa no fotom-piveloman'ny tantsaha ao. Olana mavesatra amin'ny famoaham-bokatra, ny lalana ratsy sy mideza. Ny zavatra tena ataon'ny mponina mamboly vary indrindrandrindra. Vary zany raha mijerinareo ny lalana makaty aminay tanimbary tena midadasika be. Any hektarany maro raha tsy laza hoe eo amin'ny 100 hektara eo raha kely ny tanimbarinay. Azo anaovana voly avitra koa nefa io. Ny tanimboly misy ny atao hoe légumes, mamboly légumes zay indrindra fa ny poireau, tena mampalaza anay ny poireau. Misy koa ny fraise, misy koa ny mananasy. Dia ny lalana makaty aminay tena hoe ny anarany dia atao hoe lalana be vovoka. Tena ratsy ny lalanay. Ary io zany tena tsy mampandroso ny tanànanay amin'ilay lalana. Ny vokatra ao Anosibe, légumes sy ny zavatra hafa ny mangazo dia avaty aminay ny akabetsahana, avaty Antanety kely Ambohijoky. Manampitrotraka ny fahasahirana ny tantsapamboly sy mpiompy ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohijoky Antanety kely ny tsy fampian'ny rano na ny hosotroana izany na ny anondrahana ny tanimboly. Le rano aloha zany zao tsisy amin'izao dia tsisy vokatra. Poireau zany novokariny ety zany izay ny tena fotom-pivelomana ety. Resaka famokarana ety zany hoe le rano ihany zany ny problème ety zany zao. Sahirana tena sahirana izay. Sahirana ny ara-pambolena na ny orana raha nanomboka tena hoe hatreo zany tonga dia tsy ampy na amin'ny fambolena ataonay ara zarizary. Ny rano hosotronay ary zao tsisy. Edivana ny rano hosotrona. Mitadasika izay tsy izy anefa raha ny toerana azo ambolena vary sy vokatra hafa ao amin'ny commune io. Aiza ho aiza ny fahafahan'ny tantsaha mitady lalam-barotra. Efa tantsaha hatramin'izay mihitsy izay, hatramin'ny dadabe anay dia tantsaha. Dia izay izao dia miasanay ankizy izao dia mamboly no asanay ety Ambohijoky. Mamboly frezy, vary, mananasy, voatabia sy ny sisa. Karazana légumes zany dia misy ety aminay daholo. Ny zavatra vokatra aty zany izao dia frezy. Frezy zany ny tena vokatra aty aminay ary mbola hitadiavanay mpamatsy vola moa izy io mba hanodina ny vokatra. Fa io zany ny tena mbola mahareraka anay tantsaha ilay tsy manana fanodonana vokatra. Sao zany izay dia mbola mitady famatsiana ihany koa mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana fa izay zany aty ambanivohitra, aty amin'ny tontolo ambanivohitra dia io mihitsy ny tena iveloman'ny mponina rehetrarehetra tamin'ny fokontany Anjomay. Nanomboka ny taona 2000 no mba nisokatra tsikelikely ny commune Ambohijoky ary nisy ny fanantenana tamin'ny sin'ny fampandrosoana. Aiza ho aiza no tratra tamin'izany fampandrosoana izany. Ny infrastructurenay tamin'izay ifananan'izay CSP2. Izany hoe CSP2 anay tamin'izay ratsiratsy, CSP1 izy tamin'ny voalohany dia ny réhabilitena ho CSP2 ny fidina nanao anazy. Nanana koa izay tsena dia efa mba tsaratsara ny tsenanay nanomboka tany zany hatraty amin'izao nitondranay izao. Nanana tsena CSP2 nisy koa ny commune efa ny tsaratsara efa mba réhabilité atreto aloha zany mbola ezaka ny anaovanay lycée satria lavitra be loatra ny ankizinay mandeha mianatra raha afaka BEPC lavitra be makany Mandromena, makany Solante sy ny karazany nefany rehefa avy ny orina tsy azo andanana ny lalana. Izay ny tena mampatahotra. Nisitraka tolo-tanana tamin'ny fanjakana ny tantsaha tao Ambohijoky teo anelanelany taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Mbola maniry mafy izy ireo ny hitohizana izany. Aiza ho aiza ny akon'ireny
ary aiza ho aiza ny fiainany tantsaha ankehitriny. Tamin'ny andro talohaloha izany dia efa nisy ny atao hoe tranobe ny tantsaha. Efa tonga daty amin'izay ary efa nisy tato amin'ny commune tany Etikely Ambohijoky izy io. Izay anisany efa nahazahoana izezika taria alohan'ny 2024 tany amin'ny taona 2000 tany ho any angambany izy io. Na taty aoriana kely. Nazo tena fanampiana tsara mihitsy na mpianatra na mpamboly rehetra izany nahazo tamin'ny nanomboka tamin'ny 2002 tamin'ny fitondran-dra Valomanana. Nanomboka fitondran'ny tetezamita angamba izay tsy nahazo sy mitoko. Tamin'ny fotoan'androny moa izany nanana fanampiana izay nahazo fanampiana tany amin'ny fanjakana tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana, nahazo fanampiana indrindra ny fambolena sy fiompiana, nahazo famatsiana izay nanomboka tany amin'ny Masimboly, ny fampianarana, fampiofanana ny tantsaha, ny fampitaovana, sahirakirana ny tantsahanay satria ny fanampiana tsy dia misy nanomboka tamin'ny 2009 iny tsy dia misy firy ary tsy dia misy masy loatra taty, tsy dia nitopaza masy loatra izany ny tambanivohitra tamin'ireny fotoan'ireny, ka na izany na tsy izany aza nefa izay olona nitondra nyity community mba nanao izay voatsirambiny tanany ihany fa tsy hoe mipetraka fotsiny akory satria tantsaha daholo izahay nitondra teto. Tantsaha daholo izany nitondra teto ka mifantatra hoe izao no maharary, nanampy izy, nanampy ny olona nitondra teto, nitondra nyity community fa tsy hoe nijery fotsiny fa ny aviany amin'ny foibe kosa ohatra tsy dia nahazo firy izahay teto. Manana ny mampiavaka azy amin'ny mahatoerana manatantara azy moa ny commune Ambohijoky. Vohitra nonenan'ny vady faharoa ambin'ny folo ny Andrianampoinimerina tamin'izany fotoana izy io. Mbola misy vahiny mpizahatany mitsidika io toerana io ankehitriny. Tokony hanampy ny fidiram-bolan'ny commune izany fizahantany izany hoy ity mpiambina iray ity, saingy ratsy loatra ny lalana. Toerana eto dia Ambohijoky, vohitra Rafotsirabodo. Izy izany dia maro mpitsidika, mbola misy mpanaja. Tsy isan'andro aloha mpitsidika fa isam-bolana tsinana ny volana, ny lalana aloha ratsy ny lalana fa tonga ny tomobile ety raha voavoatra ny lalana. Raha tsisy fampidiram-bola amin'ny commune aloha amin'izao, fa ny angatahana kosa aloha mba hisy fidiram-bola amin'ny commune satria le mpitsidika mba tokony hoe atsapa-tena fa matoa madio ny tanàna, matoa misy ny zavatra maitso ho hitany, misy mpikarakara. Any Ramatoa Rafotsirabodo vadina Andrianampoinimerina io nanao ny fiangonana tamin'ny fahavelony dia mpivavaka mbola betsaka mahatonga aty ny Antananarivo. Tanàna tsy dia lavitra loatra ny renivohitra eto Antananarivo ny commune Ambohijoky raha tena zohina. Ny ato tampoka ny fampandrosoana tao an-toerana tao anatin'ny 10 taona farany. Ny lalana no tena sakana amin'izany fampandrosoana izany raha ny fehezina izay rehetra voalaza teo. Mety ho aiza reny fampandrosoana tao Ambohijoky raha ny toy ireo tetikasa fampandrosoana ireo